Antoko ny fampandrosoana fototra iadina amin'ny kere any amin'ny faritra Atsimo fampiroboroboana amin'ny famokarana. Olana goavana mianjady amin'ny tantsaha ny tsy fisian'ny rano entina mamokatra. Nandritry ny fionam-be-paritra tao anatin'ny andro faharoa izay nandraisan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ny Jona Anjara tamin'ny famelabelaran-kevitra dia hisy ny fanovana, fanatsarana fomba fiasa entina anatrarana ny tanjona anatin'ny velorano fahasivy dia ny fahavitantena ara-tsakafo. Teboka maro no napetraka. Ho atao fanamby ny famatsiana rano, ny teknika fitehirizana ny rotsakorana ary ny fampiasana ny rano ho tena mitsitsy. Nanamafy ny Ministry ny Fambolena sy ny Fiompiana ny Jona fa mila manana fambolena sy fiompiana mifanaraka amin'ny teknika manaraka ny toetany maina. Efa misy hoy izy ireo modely. Manoloana izany indrindra dia tetikasa misy 120 no paikady entina ampiasaina ka 4 amin'ireo no tena goavana ho tanterahana aingana anatin'ny fotoana fohy. Ny titre vert apetraka ho ifotaka ka tokatra ny miisa 2 no isitraka izany ivelona amin'ny fambolena sy fiompiana amin'ny velaran-tany mirefy 200 hektara. Hanao ny teknika mitsitaitaika. Fananganana centre communautaire des serres na ivitoeram-pamokarana miisa 300 amin'ny velaran-tany 12 hektara. Fanatsarana ny fiompiana omby ho aingam-pitombo ary atao fakana hena na feedlot. Fanajariana lemaka voatondraka na tetikasa orake amin'ny alalan'ny fametrahana bloc agroécologique 10 hektara farafahakeliny ahafahana manao forage sy ny fampiasana teknôlôjia REPS izay fomba fitehirizana ny rotsakorana. Eo amin'ny sehatry ny Jona sy ny arena anaty rano moa dia isy ny concept village de pêcheurs izay ahafahany tantsaha misitraka vata fitehirizana hazan-drano mandeha amin'ny herinaratra.